ahoana marina ireo atony tsy fahombiazan'ny mpitondra. Ho tapitra amin'ny faran'ny herinandro ity indray ny 12 andro eo amin'ny famehana ara-pahasalamana. Raha izao zava-misy izao dia azo lazaina fa mbola hitohy hatrany izy io, fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola anohy ny fihibohana ve ny mpitondra fanjakana sa ahoana? Efa izao iara-malala izao fa dia mbola tsy mijanona ny fitombon'ireo olona voatily fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus, ary azo lazaina aza fa efa miparitaka any amin'ireo faritra maro eto amin'ny firenena ny aretina. Ny fantatra aloha dia mbola eto amin'ny faritra Analamanga no tena fohiben'ny aretina, na dia hita fa tsy ampy mihitsy aza ireo fitiliana atao any amin'ny faritra. Raha ny tarehimarika no jerena vetivety dia 342 ireo totalin'ny olona voatily fa mitondra ny tsimbokaretina na ny cas positif tamin'ny voalohan'ny volana Jolay. Io dia tarehimarika hatramin'ny 20 ny volana Marsa. Ny omaly 420 ny volana Jolay dia tafakatra 1,707 ireo olona cas positif. Izany hoe ny tombo ho 8,100 tao anatiny 3 herinandro monja. Na dia tsy niaiky aza moa ny mpitondra dia samy mahafantatra daholo isika rehetra fa tsy voafehy mihitsy ilay valanaretina. Miteraka fahavoazana lehibe eo amin'ny firenena sy ny vahoaka ny tsy fahaizana mifehy aingana ny valanaretina. Ny fahavoazana voalohany dia ny fahafatesan'ireo malagasy 770 raha ny tarehimarika hatramin'ny androany no jerena. Ny faharoa dia noho ny fidirana eo amin'ny fihibohana faharoa indrindra ny teto Analamanga, izay iara-malala ihany koa fa tsy misy ny mesure d'accompagnement, dia vao maika tena latsaka ao anatin'ny crise ara-sosialy ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fahatelo dia mitotongana izay tsy izy ny toe-karena malagasy izay efa maharefy rahateo. Betsaka ireo orinasa no mijanona na tsy afaka mihodina ara-dalàna. Maro ireo mpiasa no natsahatra tamin'ny asany, izay manampitrotraka ireo maro anisa izay tsy manana antona mazava fa izay ihanina androany dia tadiavina androany. Ary ny faefatra farany dia vokatry ny tsy fisian'ny asa dia mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona no antony tsy nahafahana ny fe ity valanaretina ity? Efa ny ara-mahalala fa tara ny fanodinany sistandry na dia betsaka aza ireo sokajin'olona samihafa efa nangataka izany ny mialoha. Efa tamin'ny 14 ny volana Marsa mantsy vao nirasina izay fanapahan-kevitra izay, saingy mbola nampiny ny filoha hoe faefatra mba ho fitsinjovana ireo mpiray-tanindrazana sy ireo olona monina sy miasa eto amintsika izay mamita iraka sy misy ihany koa ireo mitsabo-tena any ivelany, dia omena hatramin'ny alakamisy izy ireo ahafahan'izy ireo mody sy miverina eto an-tanindrazana. Izay fanalavana ny fotoana izay indrindra no nahafahan'ny tsimbokaretina niditra teto Madagasikara satria tsy ampy ny fepetrany ray sy ny fanjakana teo amin'ireo mpandeha niditra farany teto ireo. Nisy mihitsy aza moa tamin'izany fotoana ny fitadiavana ireo mpandeha izay voalaza fa tsy nanaja ny fanaovana ny quarantaine ka tsy hita izay misy ireo mpandeha ireo. Tena kitoto tokoa sady tsy ampy fandraisana andraikitra. Faharoa, natsangana ary ny CCO izay natao andrindra ny ady amin'ny fiparitahan'ny ny valanaretina coronavirus ny 17 ny volana Marsa ka toy izao ny momba ny fitantanana. Misy ambaratonga anankiroa, misy ny niveau stratégie dia misy ny niveau opération. Ny niveau stratégie dia ny ministera ny atitany no mitondra ny zany sehatra zany. Ny membre ao anatin'io dia ny membre ny gouvernement rehetrarehetra. Ny aty amin'ny opération indray dia ny tenako no mitantana an'izany opération zany dia nomena anarana moa hoe coordonnateur général ny opération rehetrarehetra. Teo izany dia tsapa sahady fa tsy nomena andraikitra ny ministry ny fahasalamana, izay azo lazaina fa tokony ho tompona andraikitra voalohany satria valanaretina no atrehana. Ny ministry ny atitany zany no natao ho lehibe ny TCCO izay azo ambaratsotra izao fa fadisoana ara-stratéjika ihany.
eo ihany koa ny fanomezana andraikitra ny lehibe ny BNGRC ho coordonnateur général araka ny voalaza teo. Fa maninona moa no tsy olona avy ao amin'ny ministera ny fahasalamana no nomena andraikitra? Ireo tompon'andraikitra ireo ve manam-pahaizana sa nianatra mikasika ny fahasalamam-bahoaka? Tamin'izany fiandohany izany ihany koa moa dia ny ministry ny serasera no saika hita isan'andro eo amin'ny Aino Manjery manao ny fanentanana. Mazava ho azy fa ny paikady tsy matotra sy ny fanomezana andraikitra indrindra no tena antony tsy fahombiazana. Tokony ho fantatry ny mpitondra indrindra ny filoham-pirenena fa fianarana manokana mihitsy eo amin'ny fahasalamana ny ady atao amin'ny arety mifindra. Nahazo fiofanana amin'izany ve ny ministry ny atitany sy ny BNGRC? Fahatelo, dia nampidirana politika be loatra ity ady amin'ny Covid-19 ity satria nisy ny fanlikiliana ireo tsy mitovy hevitra ary ireo fiarakatokatra izay tsy fantatra na novidiana na nofaina aza moa dia natao loko ny antoko politika ny mpitondra mihitsy kanefa tsy mikaretina, tsy manavaka fiaviana na loko politika mihitsy. Fahaefatra, tsy nisy mihitsy ny mangarahara teo amin'ny lafin'ny fitantanana kanefa dia hoy ny filoha hoe ity toedrarana havalana aretina coronavirus ity dia mila ny mangarahara, ny marina nolazaina mboka malagasy, tsy misy mihitsy zavatra tokony hafenina. Tsy nisy izany mangarahara izany fa resaka fotsiny ihany, na dia maro aza ireo sokajin'olona nitaka izany ka anisan'izany ny mpanohitra, ny firaisamonim-pirenena sy ireo olon-tsotra. Tsy mazava ny famatsim-bola momba ireo fiarakatokatra ireo, ny famokarana ilay tambavy CVO, ny colisée sy ny sisa. Fahadimy, tsy voajery manokana ireo mpiasan'ny fahasalamana indrindra ny fianovana azy ireo amin'ny aretina na dia efa nitaraina aza ny solotenan'izy ireo. Tsy mahagaga raha tokana nanao ilay taratasy fangatahana tamin'ny mpamatsy voliny ny ministry ny fahasalamana momba ireo fitaovana sy ny fanafody tena ilaina. Fa enina farany dia tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka. Tsy vita ny krizy ara-pahasalamana intsony ity hatrehany vahoaka ity, fa eo ihany koa ny krizy ara-sosialy satria dia tsy hita mihitsy ny vahaolany mpitondra fanjakana raha mikasika anio. Noho ireo rehetra ireo tsy mahagaga raha tsy voafehy mihitsy ny aretina. Koa inona ary moa no andrasana amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta indray amin'ny alahady izao? Misy ve ny paikady vaovao sa ahoana marina? Ahoana marina?